Nampahafantatra ny vahoaka ny Mahajanga amin'ny maha kandida filoham-pirenena azy ny kandida Mayolina amin'ny alakamisy 7 volana Jolay taona 2024. Orakoroka sy hafaliana no nandraisan'ireo vahoaka ny Mahajanga an'ity kandida filoham-pirenena ity raha nanao ny filaharana namakivaky ny tanàna ny Mahajanga. Maro ny olona no te hita an'izany kandida Mayolina izany ka izany no anisany anton'ity filaharana ity. Voromaro ito amin'ny lapan'ny tanàna ny vahoaka ny Mahajanga niona tamin'ny kandida Mayolina. Nampahafantatra ny sombitsombiny amin'ny fandaranasany izy nandritra ny lahateny izy nataony ka anisany amin'izany ny fakana ny Ilzy Pars ary ny fandresena ny kolikoly eto amin'ny firenena.